Vous ne chantez pas la puissance de Dieu. Sampanareo va l'herin'Andriamanitra C'est la puissance de Dieu dans cette église. L'herin'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity. Et dans cet évangile que nous prêchons. Amin'ity filazatsara zay torina Qui ity. transforme ces personnes. Zay manova ity olona Ces ity. pécheurs Tanota à devenir des saintes pour Dieu. masina ho an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Elle les baptise avec sa puissance. Ary izy manao batisa avy amin'ny alalan'ny Elle heriny. confirme sa parole. Ary izy mantanteraka ny Le teniny. baptême du Saint-Esprit. Batisa fanahy Le masina. jour de Ny Pentecôte. andro Pentekosta. Ce n'est pas une expérience de 1000 ans passés seulement. Fahatsapahana tamin'ny arivo taona lasa ihany. Mais c'est une expérience présente de chaque église instruite, établie par Dieu. Fa fahatsapahana mbola azo ny fiangonana zay naorin'Andriamanitra Et ihany vous koa. devez juger. Ary ianao koa teo Si tsaraina. Jésus n'est pas dans une place, Raha tsy ao amin'izany toeran'izany, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, raha tsy misy fanahy masina le c'est toerana, mort. dia maty sa toeran'izany. Formalité. Ara-pomba. Gloire à Dieu. Nefa voninahitra ao Jésus n'Andriamanitra. est ici. Jesosy tonga eto. Il fait son métier. Ary izy manao ny Il asany. fait son spécialiste. Izy manao ny Il fait fahaizany. son art. Izy manao ny Et ça de raharaha. sauver des âmes. Ary mamozy fanahy izy. Et plus que ça, Mihoatra noho il izany, les baptise. manao batisa olona Avec le izy Saint-Esprit. amin'ny fanahy masina. Alléluia. 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 Et des plus grandes choses, vous allez Ary voir. mahita zavatra lehibe ianareo Par la puissance amin'ny alalan'ny du hery Saint-Esprit, fanahy masina qui est le même zay qui tahaka est ny descendu ici. efa nidina Le teto même qui est descendu dans tahaka le n'ilay nidina Pentecôte. taloha tamin'ny andro Pentekosta. Alléluia. Une église Fiangonana sans le tsy Saint-Esprit misy fanahy est masina mort. dia maty. Et Jésus n'est pas là-bas. Ary tsy ao Jesosy. Parce que Jésus travaille Satria miasa par le Jesosy Saint-Esprit. amin'ny alalan'ny fanahy Il dit, masina. moi j'irai, Hoy izy hoe andeha mais je vous envoyerai le Paraclite, fa lefako aminareo fanahy masina. le Saint-Esprit, Fanahy qui masina demeurera avec vous. zay hipetraka aminareo. Il sera en vous. Toetra Et c'est aminareo. lui qui va porter des convictions sur le monde. Ary izy no hitondra fiaikaina ho an'izao tontolo Et la izao. chair ne vaut rien. Ary nofo dia tsy C'est nitsiny. l'Esprit qui donne Ny la vie. fanahy no manome ainy. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu, Ary ny tenin'Andriamanitra étudiée par intellectuel, zay ianarana ara-tsaina sans le tsy Saint-Esprit, misy fanahy ça masina porte du jugement. dia mitondra fitsarana Il ne vaut zany. rien. Ary tsy mahafita Mais ninana grâce à iny. Dieu, Fa no que le fahasoavan'Andriamanitra Saint-Esprit, dia miasa est amin'ny fanahy descendu à masina Madagascar. midina eto Madagasikara. Aujourd'hui, Androany le quoi? tamin'ny firy Le androany 21, androany ndraiky amby roapolo desambra roa amby roapolo desambra 22 décembre. roa amby roapolo desambra. Alléluia. 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 Ça nous porte de joie. Mitondra fifaliana ho anay Ça, zany c'est le commencement. satria zao ny fanombohana. Ayez soif. Aoka angeta eto Aimez tompoko. Dieu. Tiavo Andriamanitra. Et soyez convertis. Aoka hiova fo. Soumettez au Saint-Esprit. Ataovy ampianatana ny fanahy masina Soyez fiainao. bénis vous-même. Aoka ho tahiny ianao. Et vous serez une bénédiction à votre pays. Ary ianao koa dia tonga fitahina ao an'ity Parce que sans le Saint-Esprit, satria raha tsisy ny fanahy tout masina va être perdu. very daholo tsika rehetra. Mais Dieu va sauver. Nefa Andriamanitra no monjy. Pourquoi? Nahoana Que Jésus va retourner. satria hiverina Jesosy. Il a dit il va préparer son épouse. Hoy izy hoe manomana fampakaram-badiny izy. Son épouse, c'est la vraie église. Ary ny vadiny dia Pas tena l'église fiangonana. formale. Tsy ny fiangonana ara-pomba. Mais sont les membres, sont les croyants qui sont convertis et sont remplis par le Fa Saint-Esprit. ireo mpino zay efa niova fo ka feno fanahy masina. Nous autres, nous sommes le corps de Christ. Isika izao no tenan'ny Et Kristy. chaque personne Ary ny olona tsirairay a avy expériencé le vrai zay salut. manana fahasapana amin'ny Le famonjena. Saint-Esprit en lui Ny fanahy masina ho aminy compose le vrai corps de Christ. dia ireo no mahatonga ny tenatenan'ny Kristy. L'époux de Christ. Ny fanambadian'i Kristy. Et Jésus-Christ viendra Ary ho avy Jesosy pour prendre son épouse mba handray ny pour la fanambadiana vie éternelle. ho any amin'ny fiainana Mais mandrakizay. tous les autres, Ary ny hafa rehetra ils iront à any l'enfer amin'ny elo ireny. où il n'y aura aucune termination Ary any tsisy farany de fijaliana. leur souffrance. Ny fangirifirina. Dieu vous aime, mes chers amis. Tianao Andriamanitra ny Il vous afa-malala. donne des preuves. Mameno profo Que izy eto. personne ne peut ignorer. Ary azo hovana ny Ces olona. personnes, quelle raison on a de ne pas dire la vérité? Ary ahoana moa ny tsy lazatsika ny marina. Qui peut dire des mensonges Iza no afaka handainga d'une pulpite sacrée? eo anatrehany toerana tahaka an'izao zay Dans le nom de Christ. amin'ny anaran'i Jesosy. Personne Tsy misy afaka handanga donne eto. des témoignages réels. Vavolombelona marina ireny. Grâce de Dieu, Fahasoavan'Andriamanitra. puissance de Dieu, Herin'Andriamanitra. faite sur des hommes. Nataony amin'ny olona na vehivavy na lehilahy. Alléluia. Et ce que Dieu a fait pour les autres, Zay nataon'Andriamanitra ao amin'ny hafa il ary. va faire pour vous. Ao ataony aminareo koa. Mes chers amis, Ry afa-malala. ouvrez votre cœur Voareo ny fonao et ao. prenez votre partie de Araiky bénédiction. ny anjaranao avy amin'ny Ne soyez pas fitahin'Andriamanitra. dehors, Aza ho any velany reny. dehors de la bénédiction, Azo any velany fitahina. dehors de la vraie Any église. velany tena fiangonana. Venez ici, Tonga ava re. entendez la parole, Ianoy ny tenin'Andriamanitra. prenez la vie, Raisy ny fiainana. soyez prêts. Aoko ho vonona. Jésus viendra, Ho avy Jesosy. la fin du monde terminera. Ho avy ny faran'izao tontolo izao. Et bénis-lui ce qui est prêt Izay vonona dia ho tahiny. et ce qui est sauvé.
zay voavonjy et qui est un membre du corps de Christ. zay anisan'ny tenan'i Jesosy Kristy. Ce que Dieu a fait pour les autres, Zay nataon'Andriamanitra ho an'ny il hafa a soif à faire pour vous. dia mangateta koa izy ianao Sans zany aminao. exception, Tsy misy avakavaka. la seule chose que ceci on a fait, Zavatra zay nataony tamin'reto on a eu le courage dia nanana herim-po izy d'accepter, andray de croire. ino On a eu soif à Dieu. nangatetan'Andriamanitra On a izy dit nous sommes fous de rien qui est formalité. dia hoy izy hoe adala tamin'ny zavatra zay efa C'est tsinitsiny les zay paroles des hommes. ny Nous tenin'olombelona. avons besoin de Dieu. Mila n'Andriamanitra izay Nous avons soif de notre salut. mangateta amin'ny famonjenanay Nous, zahay. nous voulons être sûrs que nous sommes sauvés. Tianay raha mba azonay antoka ny Nous voulons famonjenanay. la grâce de Dieu. Tianay ny Nous fahasoavan'Andriamanitra. voulons un évangile qui est réel. Tianay mba azo ny filazantsara Il marina a la puissance de nous zay sauver manana hery hamonjy anay et de nous délivrer. ary hanafaka anay. C'est après on a reçu Jésus. Aoriana ndraisanan'i Ils Jesosy sont venus jour après l'autre. dia tonga isan'andro izy ireo Chaque fois les portes ouvrent. dia mivoy varavarana Ils venaient. dia tonga eto Les izy autres fermaient même leur magasin. na dia nandrindrana trano varotana Parce que sanany. qu'est-ce qui gagne l'homme? Fa inona moa so azon'ny Qu'est-ce qu'il olona? bénéficie? Inona moa so Il azon'ny olona? gagne tout le monde. Raha azony azo tontolo zao Mais il perd son âme. nefa very Mon fanahy. cher ami, Rehefa malala ce monde va rester toujours. ity tany ity dia hijanona Vous eto allez ihany. prendre rien avec vous. Tsy atondra ninona inona ianao. Mais vous avez besoin de Dieu. Rehefa mila n'Andriamanitra Alors, ianao. ses frères et ses sœurs, Rehefa malala reo raha ils lasana vavy ont reo ouvert leur cœur. dia nisokafany Ils fony. sont venus jour après l'autre. Tonga eto isan'andro izy Entendu le vrai évangile. nare ny tenin'Andriamanitra marina Accepté avec foi. nandray tamin'ny finoana On a oublié les choses formales. no adinono ny zavatra ara-pomba rehetra On a cherché la réalité. tadiny marina izy Et parce qu'on a ouvert leur cœur, ary rehefa sokafany fony et on a entendu un vrai évangile dia nare filazantsara marina izy prêché par la puissance du Saint-Esprit nofirina tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy et par la masina grâce de Dieu ary noho ny et par fahasoavan'Andriamanitra un serviteur envoyé de Dieu ary mpanompon'Andriamanitra ny iray qui peut vous transmettre la grâce zay afaka hanome anao ny fahasoavana par son prédication avy amin'ny alalan'ny qui toroteny est unie et onctionnée par le zay Saint-Esprit. nampiasaina avy amin'ny alalan'ny fanahy masina Alléluia. Et on a réussi. dia naomby zany C'était pas quelques jours passés. ngamba tsy tamin'ny andro lasa Ils sont ihany devenus fa pauvres. ity izao fa lasa olo Et vaovao Jésus demeure dans leur cœur. ary jesosy monina ao Pourquoi vous restez pauvres de la grâce de Dieu? nareo tompoko no ahanitra amin'ny Pourquoi vous êtes fahasoavan'Andriamanitra liés avec les traditions de l'homme? nahoana ireo fatorany fampianaran'olombelona Pourquoi vous avez peur de l'homme? nahoana ireo matahotra olombelona Critique de l'homme. nahoana ianareo matahotra Ce ny que vous avez besoin, fitongonona ataon'olombelona le salut zay ilainareo tompoka et ny l'assurance famonjena du salut zany no atoko ny famonjenanao et le Saint-Esprit. ary ny fanahy masina zany On va chanter notre chant. hiara hira isika Aïe, Jésus, aïe. ay jeso ay si ay jeso ay si tompo pamore Alléluia. Les autres ont dit, on veut dire, comme on a dit dans le temps à Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire? ny sasany tamin'ny andro navelomany petera dia nanao hoe inona no ataonay Êtes-vous convaincu? moa ve resy lahatra ianareo Vous demandez la question, ianao manontany qu'est-ce qu'on peut faire? inona no tokony ataonay Je vous dis qu'est-ce que vous pouvez faire. zany ilaza aminareo inona tokony ataonareo Les mêmes versets, les mêmes paroles que Pierre a dit à ao amin'ny l'autre. andiny soratra masina zay mipetera ihany Répondez-vous mibepa ianareo et izy soyez baptisés ary eo ko atao badisy et vous recevrez ary ianareo andray le Saint-Esprit. fanahy masina Vous dites, j'étais baptisé quand t'es bébé. hoy nga ianao efa natao badisa tamin'ny fahazazy Et Pierre n'a pas dit comme ça. petera tsy nilaza Il a dit, zany il faut repentir avant. izy tokony hibebaka aloha Il faut être sauvé avant. tokony voavonjy aloha Jésus a dit, tout ce qui croira hoy jesosy hoe zay mino et sera baptisé. no atao badisy Vous avez besoin d'être croyant avant. tokony ho anao aloha Comment vous pouviez être croyant comme bébé? ahoana anao tonga anao mpino mbola Vous zaza étiez kely un anao petit ange. zaza anjely kely anao Si vous avez lisé votre évangile, Jean chapitre 3, raha vakinao amin'ny baibolinao amin'ny jauna fahatelo ils disent clairement dia lazay mazava que tsara Jésus était un homme fa jesosy tany enona et il baptisait beaucoup de gens. na anao badisa olona Mais dans maro le même temps, fa tamin'izany andro dans zany les any autres places,
tany amin'ny toerana hafa On koa a dit que j'ai des enfants sont pour amener à Jésus. dia hoy niteny hoe nitondra zaza anakireo amin'ny jesosy izy Mais ireo jamais il les a baptisés. kanefa tsy nataony badisa Il les a velively bénis. fa nametrahany Il tanana a dit dia c'est mitahiny comme ceci la hoy izy sienne. hoe any tahaka nytony ny fanjakan'ny lanitra Qu'est-ce qu'on a fait les enfants? inona nataony zaza moa On n'a pas besoin de baptême. tsy mila badisa ny zaza Ce sont des anges. anjely ireny Que ce sont les enfants des païens. ou na dia ny zanaky ny mpanompo sampy aza Mais la parole de Dieu dit, fa hoy ny ten'andriamanitra hoe c'est le salaire du péché qui est la mort. ny fahafatesana ny tambony ny ota Et il dit la parole de Dieu, hoy ny ten'andriamanitra koa hoe chaque homme sera Fanahy puni pour iray son péché personnel. dia voasazy avy amin'ny alalan'ny ota ny tsirairay avy Vous seriez jugé ho tsarainy ianao pour votre péché avy amin'ny personnel. ota nataonao irery any Et Jésus a prêché. ary hoy jesosy hoe Il a dit, repentez-vous, bebay ianareo parce que le royaume de Dieu approche de vous. fa efa manakaiky ianareo fanjakan'ny lanitra Jean-Baptiste a prêché. hoy keo John mpanao Il a badisa dit, repentez-vous, ny bebay ianareo parce que le royaume de Dieu fa efa approche de manakaiky vous. ianareo Et fanjakan'andriamanitra soyez baptisés ary oka atao badisa ianareo après que vous repentez. ao aoriana ny Il y avait bebanareo beaucoup qui sont repentis. betsaka rehefa mibebaka Il les a acceptés. dia nandray azy Il les a baptisés. dia natao badisa Mais les autres, fa ny sasany qu'on koa n'a pas encore repenti, mbola tsy mibebaka il les a dit à Azafadi, hoy izy hoe azafady je ne peux pas vous baptiser. kanao badisa anareo Je ao ne peux pas participer dans votre péché. tsy afaka takombakombanareo amin'ny Allez otanareo repentir. mandeha mibebaka aloha Allez porter des fruits, mandeha mitondra voa des preuves profo qui montrent que vous avez repenti. zay milaza fa efa Et mibebaka après, ianareo venez à moi. ary rehefa orinan'izay Et miverena je vous ty baptiserai. amiko dia ataoko badisa C'est ianareo pour ça que Jésus a dit, zany lazany tout jesosy hoe ce qui croira, zay mino parce que si vraiment vous allez croire, satria raha tena marina fa vous mino allez anao obéir, tokony akatoy vous ianao allez donner votre cœur à Jésus, ametraka amin'ny fonao amin'ny jesosy qui ianao est mort pour votre zay péché. maty ho an'ny otanao Si vraiment vous croyez, raha mino marina ianao vous allez vivre en vie sainte. dia iaina amin'ny fiainana Si vraiment vous marina croyez, raha mino marina vous ianao allez donner votre cœur à Jésus, dia omenao ny jesosy qui ny vous fonao a aimé, zay tianao qui est mort sur le zay calvaire. fato anao tao Si kalvari quelqu'un dit je crois en raha Jésus misy olona milaza hoe mino jesosy et il n'a pas repenti, kanefa tsy mibebaka il est izy menteur fa andaingy izy et il n'a pas de vérité. tsy manana ny marina C'est pour ompony ça que izy Jésus a dit, zany lazany jesosy prêchez hoe avant, mitory portez conviction sur le cœur des gens, mitondra fivapoampon'ny olona qu'ils connaissent leurs péchés, aoko fatany fotany qu'ils aloha connaissent la vérité de Dieu. fatany marina avy Après amin'andriamanitra que vous prêchez, aoriana nitorianao et eux on accepte, ka mandray izy et ireo après on repentit. aorianazay Il mibebaka a izy dit baptisez-les. ka milaza hoe ataovy badisa amin'izay izy Alléluia. Comment les baptiser? ahoana nanaovana batisy Il a dit dans beaucoup de l'eau. hoy izy hoe any amin'ny rano Allez be à Hénon, makany ainona izy cherchez une lac, mitady rano be anao cherchez quelque place où, mitady toerana zay misy rano anao exactement comme Jésus était baptisé. tahaka zay nanaovana ny jesosy Et la parole de Dieu dit, ary hoy ny tenin'andriamanitra Jésus est descendu dans l'eau. nidina tao anaty rano Vous ne jesosy pouvez pas descendre dans une verre. tsy afaka midina anaty velo ianao Quand on anaty vous a rano ivelany. baptisé, mon cher ami, rehefa natao badisa anao rehefa on a malala pris 3 gouttes de l'eau. dia nandray rano telo mitete C'était un mensonge. tena naigny reny Ça, ce n'est pas baptême. tsy batisy zany Le mot baptême miteny hoe veut batisy dire immersion, dia izao aropoka mihitsy veut dire interné dans l'eau. alevina mihitsy ao anaty rano Et qu'est-ce que ça veut dire? ary inona ny dikan'izany C'est une signification, famantarana un izany symbole famantarana de la izany mort, ny amin'ny la fahafatesana résurrection de sy ny Jésus-Christ. fitsanganana amin'ny maty izy Alors, quand nous racontons dans l'évangile, rehefa mareny filazany tsara marina ary nous sommes sika morts de notre péché, ka maty amin'ny fotantsika nous isika abandonnons notre péché, ilaotra antsika ny ota nous rehetra devenons de vos vies, tonga olona vaovao sika et après nous voulons interner notre ancien. ary aorinan'izay dia olevitsika le fiainana Nous taloha voulons l'interner une fois pour tous. ary tiatsika oleviny indray mandeha izany On a commencé une vie vauveau. satria manomboka fiainana vaovao isika Ça, c'est le baptême. zany no tena badisy C'est pour ça que Jésus a dit, zany nanaovan'i jesosy hoe entendez bien sa parole, ianoy tsara ny teny ce qui croira, zay mino vraiment croira, tena mino il mihitsy va me obéir, ka makatony il teny va devenir vauveau. tonga olona Et vaovao après ça, aorin'izay baptisez-lui ataovy dans le badisy nom du Père, amin'ny anaran'ny ray dans le nom du sy Fils ny zanaka et le ary Saint-Esprit. fanahy Si vous masina me dites vous étiez baptisé, raha hoy ianao hoe efa vita badisa aho excusez-moi mialatsiny aminao de ato vous dire, ilaza aminao c'était pas aho vrai. tsy mariny zany Est-ce que vous vous rappelez vous-même? fantatrao ve zay natao taminao Est-ce que tamin'izay vous l'avez demandé vous-même? ianao ve nangataka atao badisy Parce que remarquez la parole de Jésus. jereo ny tenin'andriamanitra Tout ce qui croira. izay mino C'est une chose personnelle. ho an'ny tenanao ane zany Et sera. no Est-ce que vous avez cru quand vous étiez bébé? mbola zazakely ve anao dia efa nino Est-ce que vous avez repenti quand vous étiez bébé? efa mibebaka anao tamin'ny fahakelinao Est-ce que vous avez reçu Jésus quand vous étiez bébé? fa nandrainy jesosy sady ve anao tamin'ny fahakelinao Azafadi, vous étiez dormi. olona natory angamba anao Vous étiez dormi même. ngamba natory anao tamin'izay Et qu'est-ce qu'il a fait cette baptême à vous? inona moa ny vitan'io badisy Vous ataonao rappelez-vous de votre mensonge?
Tadidinao ve ny lainganao. Rappelez-vous de votre adultère, Tadidinao les péchés que vous avez commis. faotana zay nataonao. Comme vous avez repenti, Rehefa mibebaka ianao, Jésus rentre dans votre cœur idinao ponao et il Jesosy. vous délivre des péchés. Ary izy manafaka anao Mais mota ce rehetra. baptême n'a rien fait pour Fa vous. io batisa tamin'ny fakely io tsy Parce que nahavita c'était ninona une chose taminao. formale. Satria fomba io. Excusez-moi, Mialatsiny ary avec tout avamalala. respect, Amin'ny zavatra zay nakatoavinao. ce n'est pas baptême. Tsy badisa io ry avamalala. Baptême veut dire Ny badisa ny dikany dia izao. interné. Et Alefina. c'est un témoignage Ary fanambarana que pour une chose, une œuvre de grâce de Dieu déjà accomplie dans notre cœur. miasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay efa miasa sahady eo am-potsika. C'est d'interner notre ancien homme. Andevenana an'ilay olona taloha. Voilà, Jean a refusé les gens d'être baptisés. Jona dia nandatsy anao badisan'ny olona Qu'ils n'étaient pas encore repentis. zay mbola tsy mibebaka. Mes chers amis, Ry avamalala, ouvrons notre cœur sokafo regny fotsika. et soyons un peu courageux de recevoir la vérité de Ary Dieu. aoka tompoko mba handray amin'ny kery Qu'est-ce qui a apporté marina le avy résultat? amin'Andriamanitra. Il n'a Inona pas, vokatra azo tamin'ireny? pas de résultat. Tsy misy vokany. Voyez la masse Jereo reny olona qui maro suivent zay mandeha amin'ireny fomba cette ireny. tradition de l'homme. Reny fampianaran'olombelona Il n'y a ireny. pas un verset dans toute la Bible Tsy misy andiny soratra masina iraiky olo amin'ny baiboly qu'on a baptisé un enfant. zay milaza fa navabadisa zazakely. Ah. Il n'y a pas un verset dans la Bible Tsy misy andiny soratra masina iraiky olo qu'on a dit on a pris quelques gouttes de l'eau et on a mis sur la tête de zay quelqu'un milaza hoe nandray rano ny telo niteteka natao amin'ny lona et on anankiray l'a christianisé. ka nahatonga azo Vous ne kristiana. vous ne pouvez pas devenir chrétien avec 3 gouttes de l'eau, mon Tsy ho frère. tonga kristiana avy amin'ny alalan'ny rano Mais telitetehanao vous ry devenez rahalahy. chrétien, ça veut dire suiveur de Christ, quand vous décidez volontairement de vous-même de suivre Christ. Fa ho tonga kristiana ianao zany hoe dikan'izany dia mpanaraka an'i Kristy raha manapa-kevitra anaraka an'i Kristy isaka ny didiny Et ianao. je vous dis franchement, Ary lazaiko aminao dans marina le nom de Jésus amin'ny anaran'i Jesosy. et le Dieu qui m'a envoyé, Ary ny Andriamanitra vous naniraka ne ahy pouvez pas être sauvé tsy avoavonjy ianao avec ce genre de baptême. amin'izany karazana badisa zany. Repentez-vous Mibebay ianao et aloha soyez baptisés. ary aoko atao badisa. Sinon, Raha tsy zany vous n'allez jamais voir ciel. tsy ahita ny lanitra anao vinanao Et vinanao. voilà, son prophète vous dit ce soir, Ary zao arivo zao nilazany mpaminany ianao jamais vous hoe irez au ciel. tsy ho tonga any an-danitra ianao. Jamais vous irez au Tsy ho ciel. tonga any an-danitra ianao. Pas de salut, Tsy manana pas famonjena. d'espoir, Tsy manana sans fanatanana. repentance, Raha tsy misy changement fivavahana. de vie, Tsy vapo. vraie croyance en Jésus. Tena mino Jesosy amin'ny Et lalana. Jésus devient invité dans votre cœur. Ary Jesosy ao am-ponao. Et après, Aorian'izay soyez baptisés. aoko atao Ne badisa changez ianao. pas la parole de Aza Dieu. ho fana ny Je tenin'Andriamanitra. suis responsable de dire la vérité. Zaho dia manana andraiky tsy ilaza aminao ny Parce marina. que je pleure pour votre âme. Satria mitomano ho an'ny fanahinareo C'est aho. dur pour votre âme. Miasa mafy ho an'ny Dieu fanahinareo m'a aho. envoyé. Andriamanitra no Et je naniraka dois ahy. vous dire la vérité. Ary ilaza ny marina aminareo aho. Soyez un peu, ouvrez votre cœur. Aoka tompo hanokatra ny fonareo nareo. Ne croyez pas dans des mensonges. Aza mino ny lainga. Même qu'il y a des milliers qui les suivent. Na dia misy maro aza manaraka izany. Mais vous pouvez aller là-bas. Nefa aza makany nareo. Ceci était là-bas. Fa izao reto Moi, j'étais avant là-bas. za koa mba efa tany Mais oranga. je n'ai jamais reçu la grâce de Kanefa tsy Dieu. nandray fahasoavan'Andriamanitra Mais tany aho. quand j'ai entendu Fa l'évangile, rehefa nandeha ny filaza-tsara marina quand aho. j'ai reçu Jésus, Rehefa nandray ny Jesosy aho. j'ai repenti. Rehefa mibebaka Et aho. après, quand j'étais baptisé, Taorinan'izany rehefa natao badisa aho. j'ai reçu le Dia Saint-Esprit. niraisitry ny fanahy masina. Alléluia. Alléluia. Et là, vous voyez, vous dites, mais on nous a dit c'est péché d'être rebaptisé. Ary hoe hongany lazaina taminareo hoe faotana indray ngeny atao badisa fanondrony. Mensonge. Laingy izany tompo. Vous n'étiez pas baptisé. Mbola tsy natao badisa ianareo. Vous vous rappelez? Tadidinareo ve za? Avez-vous le demandé? Tadidinareo ve nareo nangataka atao? Non. Vous étiez dormi. Ngamba natorinareo. C'est vrai ça. Mais Jésus a dit, Fa hoy Jesosy hoe tous ceux qui croiront, zay mino. ne changez pas la parole du Aza Saint-Esprit. hovana ny tenin'ny fanahy Je masina. vous avertis dans le nom de Dieu. Averiko aminareo amin'ny anaran'ny tompondray zany. Vous irez à l'enfer. Ho any amin'ny elo nareo. Maudit ceux qui changent sa parole. Zay manova ny Et tenin'Andriamanitra. le résultat, ça se voit. Ary hita mivokatra zany. Il n'y a pas le Saint-Esprit Tsy misy fanahy masina. dans les places qui croient dans ces choses Ao pareilles. amin'ny toerana zay mino zany zavatra lazaitsika zany. Mes chers amis, Ry afa malala. votre Bible est dans votre main. Eo tananao ny baibolinao. Votre Jésus est le modèle. Eo Jesosy ny modelinao. Comment il était baptisé? Ahoana nanaovana batisa azy? Suivez votre Sauveur. Arao zay natao tamin'ny tomponao. Suivez son commandement. Arao ny didiny. Littéralement, exactement comme il a dit. Arabaky teny tahaka zay nanoratana azy. Parole Ny teniny ne peut pas être changée. tsy azo hovana ny Le teniny. ciel va changer Ny lanitra ho foana. et la terre va changer. Tany ho rava. Ils vont disparaître. Ho rava ireo. Mais pas un mot Fa tsy misy na dia litera ray aza na phrase ray aza ne peut pas être même transféré en avant. azo soloina atao indray atao On ne oloha. peut pas m'être baptisé après croyer. Tsy azo atao ny manao badisa
ao alohan'ny inoana. Parce que le Saint-Esprit a mis, croyez être baptisés. Satria fanahy masina nanao hoe mino alohan'ny anao fanabatisanao. Et si vous soyez baptisés sans croire, raha vita batisa tsy mbola nino anao, sans croire, tsy nino, ça ne vaut rien. tsy mahavita ninino zany. Allez porter des fruits de repentance. mitondra vometry ny Et fibebahana. après, aorian'izay vous serez prêtes vonony anao d'être baptisés. do atao batisy anao. Vous dites, est-ce que, oh, ce n'est pas très important. ho ingainao hoe tsy de ilainy zany. Pourquoi Jésus l'a accompli? ko nahoana ary jesosy nanatanteraky zany. Pourquoi il baptisait les gens? nahoana izy nanao batisany olona. Est-ce qu'il jouait Jésus? milalao ve jesosy? Est-ce qu'il faisait quelque chose qui n'était pas important? manao zavatra tsy de manahoana ve jesosy? Faites attention. tandremo tsara to. aoka tsy hiteny zany tsy Il n'a kanisaintsaina pas dit zany. vous êtes sauvés seulement parfois. izy nanao hoe vonjena finoana fotsiny Non. Il a dit tout ce qui croira hoy izy zay mino et sera. no atao. Paul, quand il a cru en Jésus, Paul rehefa nino any jesosy quand kristy, il a vu Jésus dans les rues de Damascus, rehefa nahita jesosy tamin'ny lalana makany damaskosy izy, il a rencontré le Fils de Dieu. ka nahita ny zanak'andriamanitra Il izy, a dit qui vous êtes? ka nanao hoe iza moa ianao? Moi je suis Jésus de hoy izy hoe zaho ny jesosy que vous persécutez. zay enjehinao. Alors il a soumis sa vie à Jésus. de napetrany teo ampiaratanany jesosy Il ny est fiainany. arrivé à Damascus. tonga tany damaskosy Et izy. après là-bas, Dieu a envoyé un frère. taorianan'izay dia nandefa rahalahy anankiray andriamanitra. Le frère là-bas, il a dit allez baptiser Paul. de hoy izy hoe mandeha atao batisy Paul C'est mon serviteur maintenant. satria tonga mpanompoko izy Et zao. alors quand il était chez Paul, rehefa tonga tao Paul le il a dit mpanompon'andriamanitra, Paul, hoy izy hoe Paul, frère Paul, ry rahalahy le Paul, Seigneur m'a envoyé. ny tompony naniraka azy, Jésus m'a envoyé. jesosy mihitsy naniraka azy, Que vous recevrez votre vie fa nandray ny fiainany ianao et que vous soyez baptisés. ary ho atao batisy ianao Après zay. qu'il était guéri, tao arinan'izany rehefa sitrany izy, et après qu'il a été sauvé, rehefa voavonjy izy, après, taorianan'izany la parole de Dieu dit, hoy ny tenin'andriamanitra il était baptisé. natao badisy izy. On va lire un verset dans la parole. vakitsika andiny soratra masina anankiray, Dans l'acte des apôtres. asan'ny apôstoly. Je ne me rappelle pas ce chapitre. Where it says stand and wash and get washed of your sins. Où il dit lève-toi et lave-toi. Bokiny indray mandeha indray, ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana miantsony anarany ary aoka atao badisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny Quand vous fahotanao. étiez bébé, mon frère et mon soeur, vous n'avez pas eu encore de péché. raha mbola zazakely ianao ry ava malala dia tsy nanana ota, Mais maintenant, vous êtes plein de péchés. fa amin'izao fotoana izao anao dia rakotry ny Vous ota. avez repenti. efa mibebaka ve Qu'est-ce que anao? vous attendez? Ino nondrasanao ary? Qu'est-ce que vous attendez? Ino nondrasanao? Levez-vous. Tsangana ianao, Courage. manana hery, manana fiona, Lavez-vous de votre péché. aoka ianao sasana fotanao. zany ny On tenin'andriamanitra. va lire une autre verset. amaky andininy hafa indray sika. Dans l'acte des apôtres, chapitre 2, ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa, et verset 38. asan'ny apôstoly toko faharoa ny andiny fahavalo amby telopolo, sivy amby telopolo. On va lire 37, 38 et 39 manomboka ensemble. fa fito amby telopolo tsika tao fa sivy amby telopolo miaraka daholo. ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tapony ka nanao tamin'ny petera sy ny apôstoly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay? ary hoy petera taminy e beba ary aoka samy atao badisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Halleluja. Fanteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny Jehova Andriamanitsika anantona azy. Est-ce que vous êtes convaincus dans votre cœur? Resy lahatra homponao ve anao tompo? Pouvez-vous demander la même question? mba manaova fanontaniana tahaka izany Qu'est-ce keo, que je peux faire? inona ny tokony ataoko Je zao? vous dis, voilà la réponse. io valy ny tompo. Repentez-vous Beba ianareo et soyez baptisés. ary oko atao bat- Soyez baptisés. vita badisa va ianareo? Reçu aussi efa nandray va? les promesses du fa Saint-Esprit. nandray ny teny fikasan'ny fanahy Alléluia. masina. Mes chers amis, Ny ava malala, je suis dirigé zaho dia notarininy et donné ordre de Dieu ary nomeny ny tompo de vous nanana prêcher la vérité. ilaza aminareo ny marina. Je ne peux pas prêcher autre chose. tsy afaka milaza zavatra hafa aminareo aho, Je ne connais rien. tsy mahay nininona aho fa tsy ny marina Je avy any, n'utilise pas ma sagesse. tsy mampiasa ny Je fahendreko te aho. dis ataonao que vous avez entendu ou non. zay eninao na tsy Il y eninao a un Dieu, fa Andriamanitra iray il y ihany, a une Bible, tsy misy afa-tsy baiboly iray ihany, un chemin de tsy misy salut. lalana afa-tsy iray ihany.
ihany Si le famonjena chemin que vous avez suivi n'a pas porté salut, raha nisy lalana tsy nitonanao amin'ny famonjena parce que c'était pas le vrai chemin. satria tsy lalana marina Mais la zany parole de Dieu, fa ny tenin'andriamanitra c'est le vrai chemin. io ny lalana marina Répentez-vous, mibeba ianareo portez des fruits de mitondra repentance, vomeditry ny fibebahana des preuves mitondra que vous vokatra vraiment croyez en Christ, zay alalàna fa mino Jesosy ianao vraiment aimez Christ, zay alalàna fa tiany Jesosy ianao vraiment abandonnez votre zay péché, alalàna fa niala tamin'ny qui faotanao a ianao crucifié Christ. zay efa nanomboana Portez Jesosy tamin'ny des afitra preuves, eto ny des profitra fruits. sy ny voa Vous êtes un croyant, ary amizay fahoto Un chrétien. ino anao fa kristianina ianao vive Christ. zay manaraka an Et Jesosy après ça, il dit la parole, aoriana zay hoy ny teny soyez baptisés aoka atao batisa ianao et vous serez sauvés. teo voavontsy Et vous allez recevoir encore quelque chose en plus, ary mbola andray zavatra ambonin'izay ianao les promesses, ny teny le fitrazana baptême du Saint-Esprit. teny batisa ny fanahy masina halleluja Je remercie le Seigneur misaotra ny tompo aho parce qu'il a ouvert mes yeux satria nanokatra amin'ny masoko izy et il m'a donné la vérité. ary nasehony any marina Je suivais les formalités un jour. nanaraka ny fombafomba aho ndray On m'a any baptisé quand j'étais de bébé. momba natao batisa koa tamin'ny On fakely m'a dit vous êtes devenu chrétien. de hoy nylazay mila Mais j'étais tamin'ny menteur. nefa nandainga aho Je faisais tous les péchés. nataoko dolo ny ota rehetra Ah, j'étais partout. de naleoko dolo ny zavatra Pas rehetra de joie, tsy nanana fifaliana pas aho de paix, tsy nanana fiadanana pas de aho grâce. tsy nanana fahasoavan'andriamanitra Saint-Esprit. aho tsy nanana fanahy On masina m'a dit aho vous êtes chrétien. nefa de mipepena atao Mon kristianina sang. anao hoe langy Mais zany si c'est christianisme, fa tsy kristianina ça doit zany être réel. tena tokony ho marina ma kristianina tokony ho tsapako ma Mais j'ai kristianina entendu l'évangile. fa nahare filazantsara anakiray aho Exactement ce que je vous prêche. tahaka an'izao nitoloko taminareo zao Il m'a dit écoute, hoy izy hoe enoy tsia non, il faut aller à la Bible. tokony andeha hijery Qu'est-ce que la mbevolanao parole de Dieu dit? inona nazay Qu'est-ce que sa parole dit? de ho raisiny zay lazay ny teniny J'ai entendu, eoniko zany j'ai décidé, nanapa-kevitra aho j'ai repenti, bebaka aho j'ai changé ma vie. novako ny J'ai fiainako invité Jésus dans mon cœur. natsoko ny tompo onona atao foko Je l'aimais de tout mon cœur. tiako tamin'ny foko rehetra izy J'ai décidé jamais je ferai quelque chose qui va l'attrister. nanapa-kevitra aho fa tsy hanao zavatra mampalelo azy Parce itsony qu'il m'a aimé tellement qu'il s'est crucifié pour moi. satria tia loatra aho ka izany nanomboana azy tamin'ny afitraliny tiako izy Je l'ai reçu niraisitra izy comme mon sauveur personnel. mpamonjy ny tenako Je l'ai donné mon cœur. meko azy ny Je foko l'ai donné ma vie. meko azy ny fiainako J'ouvrir mon cœur. nisokafako ny foko Après lui-même, il est venu. aorian'izay de tonga Il izy m'a sauvé. de nanavitra Le izy diable qui m'a prisonnier, ilay de volona il matina a teo donné 2 coups. de nao asiny Il l'a jeté dehors. ary navoaka ny tao Il a pris position dans mon ary izy cœur. mipetraka tao poko Alléluia. Les chaînes des péchés, ny gadra ny ota il l'a crasé. no tapahiny Il a dit allez libre. ady nasainy mandehana malalaka Alléluia. Et il est venu dans mon cœur. tonga tao poko izy Il a porté sa joie. mitondra Il fifaliana a porté sa grâce. mitondra fahasoavana Alléluia. Et après, aorian'izay j'ai dit Jésus, hoy aho hoe je jesosy vais suivre à la fin. anaraka anao Il m'a mandrakizay dit, vous lisez la parole. izay vakio ny teny ozy Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre et Paul? inona Pierre et Thomas. ripetera sy tomasy Pierre et Jean. ripetera sy Qu'est-ce jona qu'on peut faire? inona tokony atao Lisez. vakio Répentez-vous mibebaha et soyez baptisés. ary oko atao Et vous batizy recevez ary andray la ianao promesse du Père. miteny fikasan'ny ray Alors j'ai fait exactement. de nataoko araka zany J'ai mihitsy cherché un vrai serviteur de Dieu. tady tena mpanompon'andriamanitra marina aho Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. tady olona manana fanahy masina aho Quelqu'un qui était premièrement me baptisé aussi la même chose qu'il va me baptiser. mitady olona zay nanao batisako tahaka nitadiavan'ny olona taloha nanaovany ahy Parce que si lui n'a pas fait la chose, raha tsy nanao zany zavatra zany izy c'est un hypocrite. de tia nampiatsara velatsy Non, je veux quelqu'un qui était vraiment baptisé comme Jésus a dit. mitady olona zay efa vita baty araka zay lasainy jesosy koa no batisa Et pas un fumeur, fa tsy mpifoka ni un buveur, na mpisotro ni quelqu'un qui organise des kermesses, na reny olona mpanao kermesy ni reny le cinéma. na reny mpandeha amin'ny cinéma reny Non. tsy nandeha C'est tamin'ny olona tahaka zany quelqu'un qui aho aime Dieu, fa olona tia qui n'andriamanitra ny vit une zavako vie sainte. zay miaina amin'ny fiainana Il masina a Jésus dans son cœur. zay manana jesosy ao ampony Parce que là-bas, il y a la bénédiction. satria ao no misy Je lui fitahiny dis, s'il vous plaît, de hoe aho taminay raha sisako ao re baptisez-moi. mba ataovy Parce batisa que la parole de Dieu dit. satria ny tenin'andriamanitra manao hoe Très bien. tsara hoy Où est-ce qu'il y a beaucoup de l'eau? aiza misy rano be aro izy Allons là-bas. ndao antsika Amen. de nandeha fainga zay Ah, mais c'est Dieu là-bas. de lasa tany zay Il m'a dit, vous avez repenti. de hoy zay fa mibebaka ve anao Vraiment? de marina mihitsy fa mibebaka Marne, j'ai dit. de hoy za hoe marina fa mibebaka amin'ny foko mihitsy Vous mibebaka croyez en Jésus? mino jesosy fa hainao izy Vous l'avez reçu dans votre fa cœur. andray azy ao amponao fe hainao Vous allez le suivre. anaraka azy mihitsy fe hainao Eny tompoko. eny tompoko iaho Alléluia. alleluia Il m'a dit vraiment de tout votre cœur. amin'ny fonao ve zany ozy Eny tompoko. eny tompoko iaga
Alors il m'a dit, dia zao ary lazainy voilà le monde sont témoins. ireo ary ny vavolombelona ozy Le ciel est témoin. ny lanitra vavolombelona Et cette place est témoin. ary ty toerana tiako vavolombelona Selon votre confession. araky ny fiaikainao Et selon votre foi. araky ny finoanao Et selon le commandement de Dieu. araky ny didin'andriamanitra koa Je vous baptise. za manombatisanao Dans le nom du amin'ny Père. anaran'ny ray Le Fils. sy ny zanaky Et le Saint-Esprit. ary ny fanahy masina tena robony aho J'internais toute mon ancien. nalevina tao le fiainao J'ai kita laissé rehetra l'ancien Daoud nalevitry tao le daoda toto qui était monteur. zay mpandanga Je l'ai laissé dans le tombeau. nalevitry tao pasana tao izy Alléluia. Alleluia. Le baptême ny batisa signifie le tombeau. dia fasana ny dikany Complètement dedans. ao anatiny ao mihitsy Complètement couvrir. difitra ao mihitsy Alors j'ai interné là-bas nalevina tao aho mon ancien le homme. olona tota Et après j'ai ressuscité. rehefa aveo dia nitsangana tamin'ny mata olona Alléluia. Alleluia. Vavonji. voavonjy Vavonji. voavonjy ahako Complètement. tena voavonjy Jésus dans mon cœur. ao am-poko jesosy Prête de le servir. vonona nompo azy aho Plein de sa grâce. feno ny Et fahasoavana après ça, aorianan'izay ndray Abarayo, dia niteny hoe abara io j'avais promis le Saint-Esprit. ianao fa nampanatena fanahy masina Alors donne-moi le Saint-Esprit. meo aingany zany Alléluia. J'ai prié, vavaka aho j'ai demandé. vavaka aho Et nangataka aho après il est venu. aorianan'izay tamy izy Sans s'approcher. ny herin'andriamanitra Il a tombé. nanatony Il a rempli le dia monde. nilatsaka Et karambe après quelqu'un il a pris contrôle de cette langue ary nisy olona koa namarika zany zavatra zany tamiko qui porte de toutes les troubles du monde. zay mitondra zava-manahirana amin'ny Tous fiaina les ty troubles du monde viennent de votre langue. ny fahaserana rehetra tonga tamin'izao fiaina zao dia avy amin'ny lelanao io Et ça doit être capturé, ary io konkio dia tokony ho amboarina bien possédé tena ho amboarina par le mihitsy Saint-Esprit. avy amin'ny alalan'ny fanahy C'est-à-dire masina maintenant cette langue dia hoy izy hoe amin'izao fotoan'izao ilely io va glorifier Dieu. dia Je prends kalazan'andriamanitra contrôle. hodiniko lela io Et il a commencé à parler. dia nanomboka ny teny izy Alléluia. Vous me dites, mais on m'a dit c'est une malédiction d'être rebaptisé. ngamba ianao ilaza amiko hoe ozona indray zany atao batisa fandrono zany Menteur sans. mpandangy zany tompo J'ai reçu la bénédiction après que j'étais rebaptisé. nandray fitahina taloha nanaovana batisa Quel mal vous voyez? inona zao ny raha tsy tanareo Je suis amiko heureux. faly azao Jésus dans mon cœur. sambatra aho Ma femme la même chose. tahaka zany keo Nous vadika prions pour les malades. mivavaka ny marary zay Seigneur, les guéris. ary ny tompo manasitrana ireny Il nous a envoyés. maniraka anay Nous izy prêchons. mitory zay Il porte notre prédication résultat. ary mitondra vokatra ny toriteninay Quelle malédiction. inona nozonazonay Ils am'zany sont des menteurs. mpandangy ireny Il porte la bénédiction. tondra fitahina izy Pourquoi? nahoana Parce que j'ai suivi le commandement de Christ. satria izaho manaraka ny didiny Mon kristy soif dans mon cœur. ny etaetako ao am-poko Mon charge dans mon cœur. ny eta mavezatra ao am-poko L'appel de mon cœur. dia ny antso foko Et le charge de Dieu pour vous. dia tsy misy ny eta mavezatra avy amin'andriamanitra ho anareo Christ. iantso anareo amin'ny jesosy io Recevez la vraie parole de Dieu. andray ny tenin'andriamanitra marina Répondez-vous. mibebay ianareo Répondez-vous. mibebay ianareo Croyez vraiment. minoa marina Suivez vraiment. arao marina Abandonnez votre vie. ialao ny ota Soyez vos. aokolombavao Et après soyez baptisés. ary orinan'izay ko atao Et batisa vous ianareo recevrez les promesses de Dieu. ary ianareo andray ny teny fikasany Alléluia. alleluia Si vous désirez être sauvés, raha tianao no voavony ça c'est le chemin. zany ny lalana Jésus a dit, zany lazainy jesosy moi je suis la vérité zao ny fahamarinana et le chemin. sy lalana Un chemin seulement amène au ciel. anankiray any lalana makany an-dany Dieu est juste, andriamanitra dia ne marina trompe jamais personne. tsy mamitak'olona Ça izy sera injustice de Dieu s'il a des différentes religions et des différents chemins qui amènent au ciel. tsy fahamarinana no ataon'andriamanitra raha misy lalana maro makany an-danitra C'est une injustice. tsy fahamarinana zany Ce n'est pas un Dieu qui donne des différents chemins, tsy andriamanitra zay mame lalana be dia be ho any an-danitra mais c'est un bandit, fa tena c'est un totakely diable tena devoly qui dit dans les âmes zay milaza ny fanahy nona avec hoe des différentes doctrines, misy fampianarana maro zay des matonga any différents an-danitra chemins, misy lalana maro mais tous arrivent au ciel. ho tonga any an-danitra daholo reny Mensonge! lainga Jésus il dit il y a un chemin. jesosy nilaza hoe lalana iray ihany ary izy ny Et lalana c'est la vérité de la parole de Dieu. ary ny marina avy amin'ny Je n'ai tenin'andriamanitra pas écrit la Bible. tsy izaho nanota amin'ny baiboly Si même je n'ai pas imprimé la Bible. tsy izaho konkio ny nanota ny baiboly Lisez votre Bible. vakio ny baibolinao Priez. vavaha Suivez la parole de arao Dieu. ny tenin'andriamanitra Il y a un chemin qui amène au ciel lalana iray ihany mahatonga any an-drano et un vrai chemin. ary ny lalana marina C'est la parole de Dieu. J'ai suivi 4 mois, efa nanaraka efabolana mais je n'ai pas reçu le résultat. nefa tsy nandray ninninina Et je vais vous dire
volume. dia lazako ianareo veloma to. Après, je vais vous dire volume. Ilozako ianareo. Mais ne jugez pas. Fa aza mitsara Et on ne peut pas savoir d'un réunion. fa tsy mahita ny nino anao raha Ce n'est pas fiverenana assez. tsy ampy Le fiverenana de. Saint-Esprit a besoin de travailler sur votre cœur. Fanahy masina dia mila miasa ao anatin'ny fo. Jusqu'à que vous vraiment soumis votre... Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovy zany. Et croyez qu'il fera cette miracle. Ary minoa fa Jesosy no anao fahagagana. De tout votre cœur. Amin'ny fonao ninoa zany. Ayez foi. Aoka anam-pinoana. Seigneur, nous te remercions ce soir Saotranao zay Andriamanitra ao amin'izao arivo pour zao. ton Saint-Esprit, Noho ny fanahinao pour sa masina. puissance. Noho ny herinao. On te demande que tu poses ta main sur chaque personne qui est malade ici. Mangataka aminao zay apetrao amin'ny tanany zay marary eto ny tananao. Ta main qui était clouée pour nous. Ny tananao zay voafantsy Ta main qui a guéri des milliers. ny tananao zay efa nanasitrana olona maro. Guéris chaque personne ici. Sany ny olona tonga eto tompo. Avec tes meurtrissures Avy amin'ny alalan'ny Et avec ta taminao puissance. sy ny ratranao ary ny et herinao. dans ton nom. Amin'ny anaranao. Nous venons avec dans le nom de Jésus Tonga eto amin'ny anaranao zay Jesosy et eo. dans l'autorité du nom de Jésus Ary amin'ny fahefana nomeny Jesosy. contre toutes les démons, Manohitra ny devoly contre rehetra. toutes les maladies, Manohitra ny aretina rehetra. et que chaque maladie soit Ho guérie. ny aretina rehetra ho sotanina Nous amin'ny anaranao. chassons toute l'œuvre du diable Ho anay ny asan'ny devoly rehetra tompo. dans le nom de Amin'ny Jésus-Christ, anaran'i Jesosy no anaovanay le zany. Fils de Dieu. Sanak'Andriamanitra Et be. chaque personne Ary ny olona rehetra ce tonga soir eto amin'izao arivo sera zao délivré ho afaka par sa daholo puissance amin'ny alalan'ny et dans le hery nom de Jésus-Christ. amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Tain'Andriamanitra ny anareo tompo. On va entendre maintenant le réunion. Andre fanampaharany reto vavolombelona isika. Alleluia, mitsangany eto tompoko vavolombelona noho ny fahasoavana lehibe izay azoko tamin'Andriamanitra. Maro ihany angambany malala eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao, fa efa nanaraka fivoriana maro nandritra taona maro ary nandray fahasoavana lehibe indrindra tamin'izany. Nefa tsaroako fa mbola tsy tsapako izany hoe famonjena fa ny fahasoavana andraisiko dia efa niray be dia be tokoa. Nefa raha nisy olona nanontany aho hoe voavonjy va ianao dia ny anana ary avako malala ary tsy nafantatra izany. Nefa nahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra izay efa niraisiko be dia be. Tsapako nefa tamin'izao farany izao ka ohatran'ny nireradraraka satria nidona paoriana mafy tamin'ny 27 volana Desambra Novambra heritaona merikely zay dia nitsapaina fa maty ny vadiko ary ohatran'ny akivy sy tao reraka ny ara-panahy aho. Atao aorianan'izay indray afaka kely foana volana vitsivitsy dia nisy zanaka taizanay tao an-trano izay mpanampy anay momba fivelomana ara-nofo. Natsoiny tompoko io taty aoriana ary tena nahatsiaro reraka tokoa ny fanahiko. Nefa rehefa nandroso rehefa tonga ny mpanompon'Andriamanitra ka namorona ny fivoriana tany a Sainte Marie dia natoy nanaraka izany fivoriana izany ary arakaraky nandehanako namonjy izany fivoriana izany dia voatafy hery indray ary avako malala ka tsy reraka. Saotra ny tompo aho tamin'izany fa nomeny hery tokoa ary amin'izao fotoana izao na raharan'olona telo aza dia efa vitako fa mindrapo avy amin'Andriamanitra izany ary efa natao batisa andro any dia feno fifaliana sy fiadanana. Alleluia, azoko famonjena. On va le faire, oui. On va prendre cette jeune. Mijoro vavolombelona eto tompo sady tanora nanaraka ny sitrapo izao tontolo izao. Tanora teo ambavahoana ny fahaverezana nefa ankehitriny rehefa mibebaka tamin'i Jesosy rehefa natolotra an'i Jesosy ny foko dia niraisiny nataony batisa tamin'ny fanahy masina ankeo maraina. Idiran'i Jesosy amin'ny andro rehetra sisa iainako. Velona ho an'i Jesosy aopoko Jesosy ary za eo aminy dia raiky mandrakizay any Jesosy malala. Alléluia, alléluia. Je vais vous demander le reste, pardon, je crois que je dois terminer la réunion. Lundi, Azafadi, vous avez mardi, vous avez mercredi, on va vous prendre dans ces jours-là. Alléluia. Je vais terminer la réunion comme ça, vous pouvez. Oui, et demain matin à 9h, à 8h, Rapitsy maraina valo. pose ta main sur chaque tête. Mba metrahanao ny tananao amin'ny Et bénis chaque famille représentée ary ici. tahio fianakaviana tonga eto Suive rehetra. par l'œuvre du Saint-Esprit. Ara miarahamy toko amin'ny alalan'ny asa fanahy Et masina. continue ta bénédiction dans leur Ary cœur. eo ka fitahinao itoy maharitra Protège chaque personne. arovy izy tompo. Accompagne-le de leur Miaraha lalana aminy anao hatrany an-trano. Aide-le d'avoir le courage Ampio izy tompo ary de paheresy. continuer à entendre ta parole Mba azahoany ny hainy ny et teninao de toy. te suivre de tout leur Ary cœur. anaraka anao amin'ny fony. Dans le nom de Jésus Amin'ny anaran'i Jesosy. et pour sa gloire. Sy ho voninahiny. Amen. Amen. Laisse volume tout court. Veloma tompoko. Nakondera ederanera vavonjane
Yendesi Fale Namnilai Fiforina Masina Yendesi Vena Taunere Foa Funzitung